أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت النما نرتن أرابا وانسكريتا فنرغت ستابك فيتلافت TVM أم إزو مريناني على عادي إزو رلاسنا بافي أنا تنفينا إسلام سمتساتا تسكم ديران الله Armande fat Sudan fens fande palemana wampaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siro fianakaviana kaiky iro mpanarady azy ary izay rehetra nanaraka ny sordalany mandra-pahatongavana zany andro fitsarana izany. Amin'ity androany ity inshallah dia iresaka tsika mahakasika ny fahaizan'ny olona anankiray misafidy ny namana mendrika izay iaradia amin'ny isanandro amakivaky an'ity fiainana eto ambony tany mialohany ifanenany any Allah subhanahu wa ta'ala. Satria ny finoana Islam dia efa niresaka ny zavadrehetra na ny fiainana eto ambony tany izany eny fa hatramin'ny fiainana any ankoatra mo indrindra dia niresahany finoana Islam zany ary nampahafantarina an'ireo mpanaraka azy ary indrindra ny fiainana eto ambony tany izany no mialoha lalana ny fiainantsika any ankoatra. Ka amin'ity androany ity inshallah tsika dia iresaka an'izany fahaizan'ny olona anankiray misafidy ny namany eto ambony tany. Ireo manampahaizana amin'ny finoana Islam dia miteny hoe as-sahib sahibun. Ny namana ozy izy dia misintona imma yashabuka ila aljanna wa imma yashabuka ila an-nar. Ny namana dia misintona ka na izy misintona anao makany amin'ny paradisa na ihany koa izy io misintona anao makany amin'ny afobe. Ka mahaiza anao misafidy iza ny namana izay iaraka anao isanandro raha namana tsara izany dia misintona anao mazava ho azy makany amin'ny paradisa, fa raha ohatra kosa namana ratsy dia misintona anao makany amin'ny afobe mangataka amin'ny Allah ho arovana antsika manoloana an'izany afobe izany. Ary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia efa niteny ihany koa mampafantatra antsika amin'ny hadisy manao hoe ar-rajulu ala dini khalili. Ny olona anankiray ozy izy dia miankina tanteraka amin'ny finoan'ny namany anankiray. Falyandur ahadukum man yukhalil. Ka aoka nareo ozy izy ay misafidy sy andinika ary jery tsara iza ny olona safidinareo ho namana miaraka aminareo isanandro. Satria raha mpangalatra moa ny namanao dia mazava ho azy na wela na waingana hifarana amin'izany fangalarana izay ianao. Raha ohatra ka olona mpivavaka no namanao dia na wela na waingana dia ho lasa mpivavaka sy fankatoa any Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa ianao any aorina any. Zany indrindra na tonga any tompo Allah subhanahu wa ta'ala na pianatra any mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny alni Isra wal Mi'raj rehefa tompo Allah subhanahu wa ta'ala nandefa invitation spéciale tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mba handeha any an-danitra dia tsy nalefany irery fa nalefany hiaraka amin'ny namana izay azo antoka indrindra sy tsara indrindra dia ny anjely Jibril alayhi salam no safidiny Allah subhanahu wa ta'ala mba hiaradia aminy hamakivaky ny tanànan'ny Makka mandeha any Palestine ary avy ao Palestine dia miakatra any an-danitra. Zany no nampianarin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala any mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa handeha anao na iaina eto ambony tany dia tsy maintsy misafidy ny namana mendrika. Rehefa azon'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izany lesona lehibe izany dia nanomboka teo mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny safidy olona anankiray ihany koa ary indrindra nampiariny zany tamin'ilay voyage lehibe izay nataony niala tao a Makka nandeha findramonina tany a Madina dia safidy lehilahy mendrika indrindra ary lehilahy matahotra ny Allah subhanahu wa ta'ala indrindra dia tsy iza zany fa i Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu no safidiny niaraka taminy ary zany no namakivaky ny lalana rehetra nandritra ny 410 andro niala tao a Makka mandra-pahatongavana izy ireo any a Madina tamin'izay fotoana izay. Ka lesona azon'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny Allah dia nampiariny tamin'ny fiainany izany. Ka atsika ihany koa tokony ahay safidy ny namana izay iarahantsika andro amanalina. Allah subhanahu wa ta'ala miteny rehefa tonga ozy izy ny andro farany dia
hifanometsiny ny mpinamana rehetra afa-tsy ny mpinamana noho ny Allah subhanahu wa ta'ala sy mpinamana zay patahotra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Voalaza zany amin'ny aya manao hoe al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ny mpisakaiza ny mpinamana amin'ity androandroany, ny androandroany tenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia ny andro fitsarana eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala. Izy ireo de lasa mpifahavalo amin'izany andro izany afa-tsy ireo mpinamana noho ny fatahorana ny Allah na noho ny finoana na namana mendrika tetỳ ambony tany. Mety antany tena tsika hoe fa maninona ny olona anankiray lasa mpifahavalo rehefa tonga ny andro farany. Tadio raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam fa manazava ny andeha teny masina ireo mpanao tafsir na ireo mpandika an'izany Qur'an al-Karim zany de miteny izy ireo hoe rehefa tonga ny andro farany ozy izy de ireo mpinamana ho tsaray ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. De ilay mpinamana tsara amin'izay fotoana zay miteny izy hoe ry tompo Allah subhanahu wa ta'ala, tany ambony tany ao de nanana namana mendrika tsara fanahy mitona ahy foana mandeha any amin'ny moské, manentana ahy foana amin'ny fanaovana asa soa ary mampirisika ahy mba hiala amin'ireo zavatra ratsy ka mangataka aminao ry Allah mba ataovy izany namako izany ihany koa ho namako ao amin'izany paradisa izany, de ataony Allah any amin'ny paradisa izany. Fa ny mpinamana ratsy kosa amin'izay fotoana zay dia rehefa tonga ny andro farany de hita fa tsy nisy asa mendrika nataon'izy ireo tamin'izay fotoana zay de hifanometsiny izy eo anatreny Allah no io namako io no natonga zao izy nangalatra, no io namako io no natonga zao mpamon'olona, no io namako io no natonga zao mpijangajanga, no ity namako ity no tsy nahavitako an'ireo adidy sy ny andraikitra maro zay napetraka anao tetỳ ambony tany ry tompo Allah ka aoka anao ry Allah, raha ohatra ka hanasazy ahy de ampitomboy sazin'izany namako zay nandrara ahy tamin'ny fanompona anao zany ry tompo Allah. Ka tonga ny andro farany hifanometsiny ireo namana ratsy ary hifampidera sy hifampitsinjo kosa ireo namana tsara eto ambony tany. Ny teny ihany koa ireo manampahaizana amin'ny finoana Islam manao hoe as-suhbatu salihah tarfa'u darajatika wa tanfa'uka fil qabr wa tashfa' laka yawm al-qiyamah. Teneniny ireo manampahaizana hoe ny fananana namana tsara ozy izy de mampiakatra ny voninahitra eto ambony tany ary izy io ihany koa manavitra anao rehefa anao any ampasana, ary tsy vitan'izany fa ny namana tsara ozy izy dia amin'ny andro farany izy ireo dia mavita manelanelanao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Horaisintsika zany teny ny manampahaizana zany jerevana tokoa raha minamana amin'olona tsara na ety ambony tany ka raha derain'ny olona izany namanao mamendrika izany de mahazo dera tahaka an'izany ihany koa ianao satria miara-dalana foana amin'ny olona tsara. Raha ohatra ka olona mpanompany Allah de ho voasokajy ho mpanompany Allah ihany koa anao raha ohatra ka miaraka amin'izany olona izany. Raha ohatra ka mpanao swadaka na mpanampy ny olona anao de ho voasokajy ho mpanampy olona ihany koa satria tsy misaraka amin'ny olona mpanao an'izany asa soa maro samihafa izany. Zany hoe ety ambony tany miakatra ny voninahitra ho derahan'olona anao ary ho tian'ny olona anao satria ny namanao de namana tsara fa tsy namana mpamatika na namana ratsy no niaranao tetỳ ambony tany. Ary rehefa ao ampasana ianao amin'izay fotoana zay ka raha manana namana tsara ianao de tsy nitsahatra izany namanao zany mangataka doan tsara ho anao raha ohatra ka sendra maty alohany ianao amin'izay fotoana zay satria ny doano fanompona tokana zay mahavita manafitra ny olona ary zay ihany koa no andrandrany ireo olona efa maty any ampasana ny doantsika velona. Ka raha ohatra ka nanana namana tsara ianao isaka ny namanao io avy manao sola efa maty ianao de io namanao io mangataka doan tsara sy famalankely ka ho anao ary mety mamoaka soataka amin'ny anaranao ary mety mamoaka teny tsara ho anao mba hampiakatra ny voninahitra eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany vokatsoany zany amin'ny andro farany ihany koa de io namana mendrika io manafitra izy io araka ny voalazan'ireo manampahaizana satria nahoana teneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadis maropototra manao hoe iza dakhala ahlul jannati al janna, rehefa tafiditra ao anatin'ny paradisa ozy izy ny olon'ny paradisa faqama rajulun, misy lehilahy anankiray ozy izy dia mitsangana izy manontany any Allah subhanahu wa ta'ala
ka manontany izy manao hoe ory Allah, zay tany ambony tany de nisy namana niaraka nanao fifehezana taminay, niaraka nanao salat taminay, niaraka nanao fanompona taminay, niaraka nanao asa soa taminay, nefa ny amin'ny androany ty de tsy tanay izy ato amin'ny paradisa, ka inona no mety antony izany? De teneniny Allah subhanahu wa ta'ala huwa finnar, izy io de nampidiriko any amin'ny afobe. De izany lehilahy zany tsy manaiky izy de miteny amin'ny tompo Allah mangataka aminao mba ho raiso zahay ho panelanelana amin'izany namana izay, ary raiso izy ary fafao ny elony ary abdiro ato amin'ny paradisa izy amin'ny ty androany ty. De eo dia omeny Allah subhanahu wa ta'ala baiko izany olona zany, mandehana ianao any amin'ny afobe, jereo avokoa ireo namanao izay niara-nanompo anao tany ambony tany, ka raha mbola misy ao dia avoay avokoa, ka avoaka avokoa ireo namana izay mendrika taty ambony tany, de miara-miditra ao anatin'izany paradisa izany. De tavela ireo vahoaka ny afobe amin'izay fotoan'izay mifampanontany hoe fa maninona iny olona iny ho tafavoaka, de namaly ireo samyreo ao anatin'ny afobe hoe satria nanana namana mendrika izy, ka zay no nitsangana ho panelanelana azy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. De ireo nanana namana ratsy amin'izay fotoan'izay velom-panenenana ary nanenina tokoa, ka miteny izy manao hoe fa malana min shafi'in wala sadiqun hamim, loza ho antsika tsy misy panelanelana ary tsy mba nanana namana tsara tsika tany ambony tany. Zay no fahasoavana azony olona anankiray zay nanana namana mendrika tety ambony tany. Andaotsika amaraparantsika ny fandaharana haka tantara anankitelo tsika, de ho hitantsika amin'ny alalan'izany tantara anankitelo zany ny fahasoavan'izany namana mendrika izany. Tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam de nisy lehilahy anankiray antsoina Uqbata ibn Abi Mu'ayt. Izany lehilahy zany rehefa nanomboka ny fiantsonana nataon'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam de nanomboka resy lahatra amin'ny finoana islam, nanomboka nankatia ny finoana islam, nanomboka nanakaiky ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy tamin'izay fotoana zay, ka indray andro izy efa vonona andeha hiditra ao anatin'izany finoana islam zany. Saingy tena andalana izy dia nahita ny Abu Jahl. Abu Jahl dia namany akaiky tamin'izay fotoana zay. Nantaniny Abu Jahl izy hoe andeha aiza nareo Uqba, de namaly izy hoe zao izy andehany amin'ny mpaminany Muhammad handeha hiresaka aminy fa resy lahatra zao hiditra ao anatin'izany finoana islam izany. De niteneniny Abu Jahl tamin'ny fotoana io, raha mbola tianao izy ny finamanantsika, raha mbola maka ay mpinamana ianao izy de tsy ekeko zay zavatra zay ary tsy mahazo mandeha any ianao fa ny finamanantsika ambony lavitra mihoatra an'izany finoana izany. Fa raha andeha any ianao dia zavatra irako anao izy mandehanana eo anatrehany mpaminany dia rorao ny tarehiny izany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izany. Teo Uqba ibn Abi Mu'ayt nandanjalanja ny fitiavana ny Abu Jahl, fitiavana namana sy ilay finoana zay efa mipetraka tao anatin'izany fony izany. De rehefa hitany tamin'ny farany fa finamanany amin'ny Abu Jahl ambony kokoa noho ny finoana, de nandeha izy nanatanteraka ilay teniny Abu Jahl ka tonga teo anatrehany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, de nandrora tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Rehefa nandrora izy de nalatsaka ny Allah subhanahu wa ta'ala i Jibril alayhi salam niaraka tamin'ny andeha teny masina miteny manao hoe wa yawma ya'addu adh-dhalima ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da iz ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro zay anakerany mpanao tsindrazo lena ny tenany, zany hoe mpanao tsirary ny tenany amin'ny andro farany zany, vokatra nenina ho azony zany Uqba ibn Abi Mu'ayt tamin'ny fihetsika zay nataony, de manaikitra ny tanany anankiroa izy vokatra nenina, de hiteny izy amin'izay fotoan'izay ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila, tahaka zay ozy za naka ny mpaminany ho namana, ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila, hanenina izy ka hiteny hoe tahaka zay ozy za tsy naka ny ranona i Abu Jahl ho namako fa naka ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Satria nahoana? Laqad adallani ba'da dhikri iz ja'ani, satria izany olona izany na izany Abu Jahl izany dia nanary ay taoriany izany fahitsina tsikelikely na ny finoana islam efa niditra tao anatin'izany foko izany. Ka eto
afatra ho antsika izany lehilahy zany efa hiditra ao anatin'ny finoana islam efa milalana dia iresaka amin'ny mpaminano izany aiky ny finoana islam saingy fananany namana ratsy no nanakana azy tsy niditra tao anatin'ny finoana islam fantanina mipetraka amintsika tsirairay efa impirimpiry mo ianao io handeha amin'ny moské handeha hanao an'izany soalahy zany na anao asa soa anankiray vokatra ny namanao izay tsy mendrika tavela tsy nandeha amin'ny moské ianao efa impirimpiry anao saika hanampy ny namanao amin'ny vola aman-karena saingy noho ny namanao tsy mendrika tsy vitanao namoaka an'izany efa impirimpiry ianao efa mipiditra vola ao anatin'ny conférence moské saingy fananany namanao ratsy dia tsy nandeha tany ianao ary efa impirimpiry anao hiditra varavara moské naverina ny namanao ianao jereo izany fananana namana ratsy zany fa raha namana tsara iny dia vao maika napriska anao hiditra anatin'ny moské na napriska ny ankoba ihany koa handeha anaraka ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny tantara faharoa dia tantarana Omar ibn Khattab radiyallahu anhu niaraka tamin'ny sahaba anankiray io sahaba io rehefa niditra tao anatin'ny finoana islam dia noenjeny reny ary tsy nanaiky ny reny mba hanarany zany finoana islam hanika rehefa andeha hifindramonina i Omar ibn Khattab dia nitobiny izany lehilahy zany mba andeha hifindramonina miaraka aminy saingy izany lehilahy zany tena andalina dia nandefasana olona hamerina azy fa hoe ny reninao marary ny reninao tsy misakafo raha tsy miverina ianao ny reninao dia tsy ala eo ambaniny masoandro raha tsy miverina ianao ary ny reninao dia tsy mandro na tsy isaika mihitsy raha tsy miverina ianao nalahelo zany lehilahy zany ka voatery niverina izy tany a Makka rehefa tonga tao a Makka izy dia tsy nisy akory fa lainga izany rehetrarehetra zany dia nifatorana ireo izy ary migadrana tao an-tranony tamin'izany fotoana zany nanomboka teo izany lehilahy zany efa tsy dia mivaky lohatsony ny finoana islam efa niala tao anatin'ny finoana islam satria tsy misy mpino islam intsony manodidina azy tamin'izay fotoana zay saingy Omar ibn Khattab amin'ny mahanamana mendrika azy dia isa misy andiha-teny masina milatsaka dia andefasana Omar izany andiha-teny masina zany mamerimberina indray ny finoana izany lehilahy zany rehefa misy andiha-teny masina milatsaka dia andefasana Omar foana izany lehilahy zany ka indray andro nilatsaka ilay andiha-teny masina manao hoe qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia rehefa nilatsaka tenenry Muhammad amin'ireo mpanompoko mba izay nanao tsirariny tamin'ny tenany tamin'ny alalan'ny fahotana aza kivy izy manoloana ny famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia mamafa ny eloka rehetra rehefa nilatsaka zany dia teny masina zany nalefa ny Omar tamin'izany lehilahy zany rehefa azon'izany lehilahy zany nanomboka miverina ilay finoana izay efa maty tao am-pony ny finoana efa tsy nisy tao am-pony niverina zany ka naka ny ramevana izy niazakazaka nandeha tany a Madina ka tafaverina tao anatin'izany finoana islamo izany lehilahy zany zay no tenentsika hoe ny namana mendrika jereo tantara ray voalohany nanakana ny olona hiditra ao anatin'ny islam ny tantara faharoa kosa olona efa hiala ao anatin'ny islam mihitsy efa tsy niraharaha finoana niverina noho ny fananana zany namana mendrika izany amarantsika azy dia tantara izay noreketiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an Karim rehefa tonga ozy izy ny andro farany dia ho ampidirina ao amin'ny paradisa ireo olo paradisa ka amin'izay fotoana zay hifampijery izy ireo dia teneny ny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe fa aqbala ba'duhum ila ba'di yatasaalun mifampijery izy ireo ao anatin'ny paradisa ozy izy ka hiteny izy ireo manao hoe ary fantany izy ireo qala qailun minhum misy ray amin'ireo vahoaka amin'ny paradisa amin'izay fotoana zay dia niteny manao hoe inni kana li qarin zao izy izy tany ambony tany dia nisy namana anankiray izay nananiany ahy ary tsy vitany nananiany ahy fa niteny izy hoe yaqulu a innaka la minal musaddiqin moa venao isan'ireo mino zany hoe mino ny finoana islam ianao ha iza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun rehefa tsika ve maty dia ho lasa vovoka ary aorinan'izay dia mbola ho averina indray tsika anao tatitra eo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala dia izany namana zany tantara amin'ny namana ao amin'ny paradisy dia misy feo alefa ny Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao qala hal antum muttali'un moa venareo te ahita aiza toerana misy anio ranga izay nananiany anao tany ambony tany io fatala faraahu fi sawa'il jahim
de rehefa nosokafana ny varavarana na ihany koa ny rideau manasaraka ny afobe sy ny paradisa de hita zany namana nany any azy zany any anivony na any anatin'ny afobe de teo ilay namana ao amin'ny paradisa ny teny manao hoe qala tallahi in kidta la turdin tena marina ozy izy kely fotsiny noverezinao tany ambony tany zao walaula ni'mati rabbi la kuntu min al-muhdarin fa raha tsy fahasoavan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala de tsy tafita na ihany koa isan'ireo niatrika ny sazy mamaivay zay atrenao ankehitriny ny tenako zany hoe atsika rehetrarehetra de samy manana ny namana andiany fahatelo satria nahoana ny eto ambony tany de tsy maintsy misy foana manany ihany anao mifinoanao ohatra am'zany ianao mandeha mivavaka indimy isan'andro manany ihany anao ianao ve mino an'zany anao mandeha mamaky Qur'an misy manany ihany anao foana ny vehivavy mitafy an'ireny lamba montina reny be debe ny manany ihany azy hoe anao ve tsy menatra amin'io amin'ny anaranao be debe ny manany ihany anao saingy tadidio fa ny mpanany ihany amin'ny farany dia ao anatin'izany afobe fa ianao kosa hiadana any amin'ny paradisa ka aza manaiky ny any izay ataon'izy ireo farany raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam de ny teny manampahaizany anankiray manao hoe inna tanakkulul ahjar ma'al abrar khairun laka min an ta'kula al khabisa ma'al fujjar ny fitomambato miaraka amin'ireo olona tsara olona mendrika olona mpanompony Allah subhanahu wa ta'ala de tsara lavitra noho ny fiadanana fipetrahanao sy finananao sakafo matsiro miaraka amin'ireo olona tsy manjary ny tentenenina amin'izany de hoe na de hijaly miaraka amin'ireo olona mendrika na de hijaly miaraka amin'ny namana tsara na de hijaly miaraka amin'ireo mpanompony Allah ireo olona tsafidy olo-tsambatra eto ambony tany de tsara lavitra noho ny fiadananao miaraka amin'ny olona tsy manjary satria ny eto ambony tany de fandalovana fa ny ankoatra kosa mandrakizay ary iaina ao anatin'ny paradisa mandrakizay tsika amin'izany andro faran'izany raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam zay ngamba no loha hevitra andraisintsika teto ny fahaizanao misafidy ny namana mendrika aoka tsika rehetra isafidy ny olona mendrika iarahantsika eto ambony tany satria namana mendrika io manavitra anao eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala ary ahatonga anao ihany hanompany Allah foana andro amanalina ary tsy ivona ao anatin'izany fanompona any Allah subhanahu wa ta'ala isorako anao nanaraka an'ity fandarina ty hatrany ampiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao itenako de mameraka mandrapitafa ho amin'ny alahady herina noho ity zao wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh